ny tenin'Andriamanitra anjarantsika resaka lalady malala dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo 7:100. Salamo 7:100 ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Salamo 7:100 ny andininy voalohany hatramin'ny 9 iara-mitsangana isika ka hamaky izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, niperany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Aoka hanao izany ny navotan'i Jehova, dia izay navotany ho afaka amin'ny tanany fahavalo, sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany atsinanana sy andrefana, avy tany avaratra sy ny tany amin'ny ranomasina. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Petraka isika. Reseko lalady malala an' Jesosy, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aotso ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra izay efa natsangany Jesosy Kristy ho rahalany, ho anadaviny, ho zandriny, izao salamo anjarantsika izao. Ary araka ny soramandry, sorakely eo aloha, dia ny fiantsona ny olona efa nahita soa tamin'Andriamanitra mba hisaotra azy. Ny fiderana sy ny fankalazana ny anaran'ny Andriamanitsika dia tsy hoe ankalazaintsika any an-danitra izy, ankalazaintsika any an-danitra izy satria navita ny famonjena, fa ny herin'ny famonjena izay nataony dia isika izao no vavolombelona fa manana fiainana mandrakizay. Izay rehetra maninona rakizy? Izay rehetra maninona manana fiainana mandrakizay? Izay rehetra mino azy. Ka dia manantotra izao salamo izao ny hiderantsika an'Andriamanitra, ny hiderantsika an' Jesosy Kristy, ary ny hiderantsika ny fanahy masina, ary antsona isika niderany Jehova fa tsara izy, mandrakizay ny famindrampony, izany hoe ny fiahiny sy ny fikarakarany antsika rehefa natsangany ho zanantsika dia mandrakizay. Mbola zazakely isika natao batisa dia mitombo inona sy inona fo, tombo taona, tombo saina, mitombo fanahy, omeny tombo fahendrena, omeny tombo fahazavan-tsaina, ary izay fitezana antsika ao amin'i Jesosy hatramin'ny fahazazana izay dia mitombo rehefa tonga inontsika, rehefa antitra atsika. Tadidintsika ny teny soratra masina hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza. Haintsika ve zay? Avy areny hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza, fa na dia antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Izany no fahendrena rakizy. Izany no fisin'Andriamanitra eo amintsika. Ka raha manafatra antsika ny tenin'Andriamanitra hoe niderany Jehova fa tsara izy, no navotany rehetra. Iza no navotany Jehova? Iza no navotany Jehova? Isika ny sekoly alahady nataony ahoantsika na navotany antsika? Natao ino? Natao batisa. Dia aniza? Am Jesosy an'Andriamanitra fa tsy any Satana. Izany an'Andriamanitra izany dia midera azy, mankalaza azy, misaotra azy. Fa ny an'ny Satana dia maninona? Mangalatra, miady, tsy tia namana, mifosa, miarina, dia tsy mba misy fiadanana sy fifaliana ao anatin'ny fony. Tiantsika ve raiky izy ny anana an'izany fotsy mba misy fifaliana zany? Inona ny tiantsika? Ny ananantsika fifaliana, tava-miramirana, satria iza no deraintsika? Jesosy no deraintsika, akalazaintsika, ary manao ny sitrapony isika fa tsy manao ny sitrapony Satana. Niderany Jehova. Ny salamo 7:109 dia milaza izao teny izao mazava ny
ary na nisy tsiram-baovao teo ambavako Andriamanitra dia fiderana an'Andriamanitsika. Manisy tsiram-baovao teo ambavako Andriamanitra dia fiderana an'Andriamanitsika. Zany hoe ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona moa zany tsiram-baovao zany? Ny tsiram-baovao dia ny hiran'inona? Hiran'ny tany ve? Ny kilalaka ve? Inona ny hiram-baovao? Tsiram-baovao? Ny hiran'ny lanitra azontsika. Ny hiran'ny lanitra ny tsiram-baovao dia mankalaza an'Andriamanitra Jesosy ao am-pontsika isika, satria Jesosy teo mitoetra any an-danitra fotsiny fa izy rehetra mino azy dia mitoetra iza Jesosy? Mitoetra ao am-pontsika ao amin'ny fiainantsika izy, ka dia izy no mampiditra tsiram-baovao ao am-bavantsika. Ny tsiram-baovao dia ny hiran'ny lanitra, ary iza no afaka hanao ny hiran'ny lanitra rak'izy. Dia voly Satana, miaramilany, mpandainga, mpangalatra, mpiady, dia iza no afaka manao ny hiran'ny lanitra. Isika no afaka manao ny hiran'ny lanitra. Izay rehetra miaraka amintsika manaiky ny famonjen'Andriamanitra, nandray an' Jesosy ho tompotsy mpanjaka ny fiainantsika. Satria Jesosy dia zanakiza. Jesosy zanak'Andriamanitra, ary izy no manome fiainana ho antsika isanandro, mamela ny helintsika. Raha vao nanota kelitsika na niteny ratsy na nandainga, dia nataontsika teo amin'ny Jesosy zay dia malahelo Jesosy, dia rehefa mifonina amintsika Jesosy eo mamela ny helo fa nandainga aho. Miaino Jesosy sa tsy miaino? Miaino izy, mandray antsika izy rak'izy, ary zay no itombontsika isanandro eo aminy. Natsangan'Andriamanitra ho zanany tao amin'ny batitra isika, ary dia mandeha amin'ny fiainam-baovao. Izy rehetra mankalaza sy midera manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainany no manao tsiram-baovao ao am-bavany, satria napetraka Jesosy eo am-pontsika ny teniny, ny fanahiny, ny famonjena. Nisy akolalahady tia ny tenin'Andriamanitra. Nisy akolalahady midera an'Andriamanitra, tia ny tenin'Andriamanitra, dia tariny fanahany zao tontolo zao ve? Tariny fanahany Satana ve? Tariny fanahany demonia sy ny fanahy ratsy ve? Misy akolalahady tariny fanahy iny? Fanahy iza? Fanahyn'Andriamanitra, fanahin' Jesosy Kristy, ary vonina Jesosy hitarika antsika mazanany vita batisa antsika. Ary fitariny fanahy masina antsika dia ny andany antsika mandrakariva amin'ny fiainam-baovao. Iny mianatra sekolalahady ao am-piangonana manovo hery, iny eny am-pianarana dia mijoro vavolombelona fa tia ny ankizy, na miteny ratsy aza ny namanao, na dia madita aza ny namanao, dia tsy mba manampy azy ianao fa mivavaka ho azy, dia miantso azy ianao inona koa? Manontany azy hoe nga ianao tsy mba sekolalahady? Tianao Jesosy. Zany no misy antsika rak'izy. Tsy niandry antsika ho 20 tonga taona vao hanao an'izany, fa isika ilay manao hira fiderana, fanambarana ny Jesosyntsika, dia milaza ny Jesosy amin'ny namantsika amin'ny fomba tsotra, mitaona azy kivavaka, mitaona azy mba tsy kiteny ratsy, ka hanaraka an' Jesosy komeny fahendrena. Ry sekolalahady, Jesosy Andriamanitsika dia tsy mitsitsy ny fikarakarana antsika isanandro, ary ny antony dia zao, efa vitanao antsika ny famonjena, mampisy firam-baovao ao am-bavantsika, eo am-bavako sy eo am-bavanao Andriamanitra, mba hanao ny fiderana azy, mba hitombo hery hanao ny sitrapony isika. Dia averintsika no miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Dia averintsika miaraka ry sekolalahady izany. Midera
amin'ny Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miterany Jesosy ho mandrakizay isika ary tsy misaraka amin'ny Jesosy satria efa natsangany ho zanany, efa vita tombokabatsy eo ampelantanany, ary raha eo an-danitra Jesosy dia misoratra anarana ao an-danitra isika amin'ny fisiany Jesosy ao amin'ny eo ankavanany ray, fa Jesosy kosa dia mitarika antsika hanao hira fiderana fankalazana azy satria mby aizy izy, mby ao am-pontsika izy. Dia antanitsika ahoana Jesosy, ahoana no ato am-boky ianao, dia hoy ny apôstôly Jaona manao hoe ny ahafantarantsika fa ao amintsika Jesosy dia nanomezany antsika ny fanahy masina, ka dia ny fanahy no hitaridalana antsika rakizy mba ho feny fideranan'Andriamanitra isika ho fankalazana ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Tokony anino tsika rakizy? Tokony anino tsika? Tokony hideran'iza? Hideran'Andriamanitra satria natsangano iny, natsangano zanany ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, ka dia mitombo tena. Ahoana zany mitombo tena zany? Misy ny sasany miazakazaka avy hatrany dia ngeza be, dia avy hatrany dia lava be, dia mitombo tena zay sa tsy mitombo tena? Ary dia ahoana ren'le olona kely valitina reny efa 80 taona 70 taona mbola kely valitina, tsy mitombo ve? Tsy mitombo izy? Ya, mety hovahany zay, fa ny tombonandro zay omeny tompo azy, ny tombonandro zay omeny tompo antsika dia itombontsika ara-tsaina ara-panahy amin'ny fitiavantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Voninahitany ho anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatrany taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana raisony fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Petraka isika.